5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatra mitely sy roa arivo. Olotranao ny fampalalam-baovao. Tsy misy antoka omen'ny fanjakana ho an'ireo te hampiasa vola eto Madagasikara. Antony tsy hisy ny famoronana asa eto amintsika hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga nandritry ny fihaonany tamin'ireo mponina tao mainty rano. Vokany ambony ny tany tsy fananana asa izay mahatonga ny tsy fanandriam-pahalemana. Mitomba avoroeny ny fotoana lany eny ambony taksiborosy vokatry ny faharatsiany lalana mihazo any mainty rano amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Misy anatoerana ny fitaovam-panjakana ahafahana manamboatra izany saingy tsy ampiasaina amin'ny tokony ho izy ka simba ampitoerana. Ankizy miisa 10 moa no fantatra fa namono ainy tao amin'ny commune ambanivohitra Anamorona distrikany Manakary. Anton'izany ny finanan'izy ireo veoveo manoloana ny mosary any atoerana taoriny ny fandalovan'ireo rivodozany fanesa raha nambarany mponina. Tomefolo androany tetsy amin'ny arabe ny fahaleovan-tena Analakely nandritry ny fampisehoana arabe no tanterahany tarika ambondrona. Fampisehoana namaranana sy ny saorana ireo mpankafy taoriny ny fankalazana ny 20 taona ny isin'ny tarika. Anivelany anatin'ny savorivory tanteraka ny Soudan amin'izao fotoana manoloana ny fifandona ny miaramila sy ny milisy avy amin'ny FSR nitaky ny tantanana ny lapa-panjakana sy ny serana mpiara-manidina any antoerana. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Ankafaliny indray tomboky lasy tongo vavy no itsidina ny tokantranonao amin'ity alina ity. Sainam-panajana isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampalalam-baovao tsy misy antoka omen'ny fanjakana ho an'ireo ampiasa vola eto Madagasikara. Antony tsy hisy ny famoronana asa eto amin'itsika ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fihaonana tamin'ireo mponina tao mainty rano. Anaovana antojay amin'ny endriny maro samihafa ireo orinasa efa mijoro. Vokany ambony tany tsy fananana asa izay mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana. Fanadidina entiny Iona Sainy. Tsy mampirisika ireo te hampiasa ny volana eto Madagasikara ny tontolon'ny fandraharana apetraky ny fanjakana. Ireo efa mandraharaha eto an-toerana hiara-ny antsojay samihafa ka miafara amin'ny fikatonana. Raha tsy laza fa tsy ny orinasa pêcherie de Menabe Dumela izay niasa tamin'ny faritriny namorona asa mivantana ho an'ny olona maherin'ny 500 tany Morondava sy mainty rano. Tena nanapa-kevitra satria fa be tanàna tamin'izany tany misy anay hoe andovola isaka ny kilo na crevette trandrahan'ny orinasa izay mivoaka anaty usine, mivoaka anaty bazatera ho an'ilay faritra misy anay. Na io zany tany Menabe zay nanomboka azy mbola tsy hita ny usine tatera mainty rano. Enao zany andeha hanampy an'ilay faritra fa tsy hoe le andeha hanampy an'ilay olona mpitatana ny faritra ataoko mazava zany be mangataka isan'andro aminay. Orinasy tia fa mambolao anatiny tokony mazava dia aleo zay koa andeha mandovola mivantana any amin'ny faritra any amin'ny commune mba fantatsika ho fa mitoriana tany amin'ny tribunal zahay hoe mianakendry. Tegna koa nataovana an'izany vola zany efa mandoro redevance ny misy toerana mbolanao an'izany any fa foano nefa any ana divitanareo iny poderina midinay na ny pêcherie de Belabe na pêcherie de Melaky. Patron nampiasanay nahazo vola izy dia lasa. Fisa maty antoka aloha. Iza maty antoka. Tsika kasa tao anatiny. Tsika tsy mantanazy. Tsy napena ny volan'ny tompon'ny orinasa nampiasanay zany fa natsaly fatra tanterantsika. Nisy ady ve tsika taoko mivantana ny hoe mba tsy maintsy nijanona eto fa zao nisy ady ve tsika. Tsy ny PMM na ny pêcherie de Menabe Dumelaky ihany orinasa maro no efa nangorona entana eto Madagasikara na teo aza izay finiavana anao tamberina ndraikitra sy fampandrosoana eny fotony izay. Ny anao kolokolo no mamakira tompona ndraiky mpanjakana tsy misy ny fampiarana ny lalàna ary mijanona ho kabary ambola tabatra ny fitsinjaram-pahefana. Zay ny fitsinjaram-pahefana fahefantsika zany
aditsika no tarika olona apikasa vola aty amintsika ditazona azy mba hoe fampiasam-boleka ho tombotsoatsika rehetrarehetra ny lalànantsika dia mametra fa tonga dia misy anjara raha resaka pétrole teo fotsiny zao zatra manahingana ny fampiarana azy dia tsotra rehefa misy anjara ohatran'io dia ampiakarina any fanjakana foibe ary rehefa ampiakarina any fanjakana foibe dia izy dia lasa miteraka lolony ho asam'ny fiarahamonina dia hoe lasa ny tananarivo le izy da misy ny resaka mandeha tsina matetika dia hoe aza nefa ny commune ny vola fa tsy haimera ny tantanarivo mangalatra le be ny tanàna fa ngany isy nianatra be ny tanàna teny fa ministre sy premier ministre sy filopirenena zany tsy mifangalatra mihitsy mila politika sahasaly izy dia manome lanja ny olona tokona ndraiky ka isatsokajiny manomboka ny faratampoka hatrany fotony tsy misy orinasa miforona noho ny tsy fisian'ny antoka sy ny fitoniana ho an'ireo mpampiasa vola io maro ireo very asa ary tanora maro navita fianarana no mirenireny na manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana noratoviny vokatra izay tsy fahaiza mitanta ny mpitondra izay vokany manjaka ny tsy fandriam-pahalemana na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra sy ampiariana maro no anatin'ny fahasairanana vokatry ny fianany ny fahefa mividy ho an'ity mpivarokana eto amin'ny bazary ny mainty rano ity ny enatra amin'ny 700 ny hena lafo ao anatin'ny iray andro tsy hena ny hena amin'izao tena mihena be mihitsy tsy mitovy ny teo aloha antony zany le orinasa esan'le olona tsy ampy satria le olona aby samy mpivarotra dia iza no hividy taloha zay mahalafo omby raiky omby roa taloha amin'izao zara raha mahalany ilan'omby taloha olona mividy kilo raiky agnatin'ny tragno raiky amin'izao tsy masaky mividy kilo raiky fa 2 fangatana zany mba mangataka orinasa mba hiveriny eto indray le bazatera mba miasa le olona dia mba afaka mividy koa mba ohatrany isan'andro indray le tsena mangataka amin'ny pemem zay mba hiveriny eto mainty rano indray fa iny zany mba nahatsara ny tsenanay raha zao no mitohy dia lasa mety sisy raha fa vao maika mirongatra n'le tsy fandriam-pahalemana mpanendaka le kidabidabo madinika tahirevy dia manendany eny satria le asa tsisy ka karaha ohatra zao hoe amin'ny lalan'ny be tagnatagna satria vadinay mandeha mividy omby voasakan'olo amin'ny lala karaha zay tsy izy tsy ampoizina hoe sendrasendrany hoe tampotampoka eny dia lasa misy manakasaka tsy ampoipoizinao mba misisisiny eny tratran'le tsy fisiany asa zany no mahavy an'izay fa la asa misy tsy problème surtout ma zao carrière zao ohatrany hoe mihidy kely koa eo araka izany miverina indray ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto mainty rano sy ny fahatry melaka amin'ny ankapobeny vokatra io tsy fananana azy io niady tamin'ny asan-dahalo sy ny alatrombo tamin'ity faritra ity izay efa niaina tamin'ny taona 14 izay nampiarana ny dinany melaka tsy mipoly tamin'izany niara-ny entana sy nandray ny andraiky ny tsirairay nipetraka ny fitsinjaram-pahefana ary nilamina ny fandriam-pahalemana tany an-toerana taty aoriana raha io dinany melaka tsy mipoly io noho ny fijapiny manam-pahefana sy mpanao politika isa tokony ka izao tsy ahitambokany mandrakandro hoan'io ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritry melaka any mainty rano hatrany mitombo avroeny ny fotoana lany eny amboniny taxi brosy vokatry ny faratsiny lalana miazo any mainty rano amin'izao fotoam-pahavaratra izao misy any antoerana ny fitaovam-panjakana ahafahana manamboatra izany saingy tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy ka sy mba ampitoerana manao antsoavy manoloana izany ireo mpampiasany lalana no ity distrika ity izay adiny ny fanjakana fanadediny herinandro lany farafakely ny ambonin'ny taxi brosy ary manodidina ny iray volana ireo fiara-be mpitatitetana vao tonga eto mainty rano renivohitry ny faritry melaka raha avy any Antananarivo fotoana lany izay nitombo avroeny vokatry ny faratsy ny lalana mainty rano tena ratsy ny lalana mainty rano zay tena sahirana mihitsy zay taxi brosy fa tsy manao semaine zay amin'izao tokony vita 2 andro raha tsara ny lalana tena simba amin'ny fiara tsy mahaleo sara ny vidiny zay mahatonga an'le tompona tomobile sy dia mampiasa tomobile ty firy satria tena simba amin'ny fiara tomobile taloha mahafa 20 ny tomobile miasa eo taloha fa amin'izao tena zara raisy 3 na 4 voalohany aloha vaty eo Andrano Vorondambo zay zao ratsy dia miala Andrano Vorondambo dia Andolon'omby dia Belitsaka atabe ahiditra amin'ny Belitsaka tany katsaka tena enjana be mihitsy dia miala amin'ny Belitsaka dia any miditra ny Tsingy any dia miala ny ao amin'ny Tsingy indray dia any Bemarivo any ny akamaroa zany tena point noir daholo mihitsy mandrapatonga any Beravina moa makany efa tena tsy lazaina tsofa any Anorimbato fa mba afaka miainaina kely
Efa maro ny fitarainana hoy ireo mpamily taxi brous saingy tsy misy miaino distrika adino emainty rano. Raha taloha zao ny carburant 80 litres dia mahatonga 80 à 100 fa ankehitriny izy zao lasa efa 140 150 vao ampy. Ny accident na fifamoivoizana moa zavatra mety hitranga ny zavatra ohatr'izany misy zany fa ny mahatsara ratsy azy izy tsy dia lasa lavitra ary tsy dia hoe accident be mahatsiravina fa ohatra ny hoe mitongilana dia midaboka dia matory dia zay. Avoaka ny olona izay vahaina ny entana dia atsangana dia mandeha indray. Ny fitarainana tena misy be dia be mihitsy saingy hatreto aloha mbola tsisy mihaino. Tranona amin'izao fotsiny dia izay mandeha dia samy manao izay ahafahana ny fiara rehetrarehetra na ny fiara majinika na ny fiara vavainy dia tsisy mpikitika an-dalana. Tomobile azo ampiasaina anaovana taxi brous eo pont rigide aloha izany avant arrière pont rigide 6 cylindres zay no azo ampiasaina. Ny sprinter mbola nofy aloha zany ny atongava amin'ny parterre hoe miala ny Tsoromandito wakaty mainty rano mbola nofy mihitsy zany. Tena mbola nofy. Mbola tsy fantatra mihitsy amin'ny taona firy zany vao isy an'izany. Eto mainty rano misy ireo engin fanjakana tokony anamboarana ny lalana saingy tsy miasa amin'ny tokony ho izy raha ny fanadihadiana tao. Fitaovam-panjakana betsaka ny aty ny engin sy ny bulle misy aty fa le izy ohatrany tsy miasa amin'le lalana le izy fa tsy haiko hoe inona ny asan'le izy aty angamba tsy haiko na inona fa aty aloha misy tsara mihitsy ny fitaovana anamboarana lalana dia misy aty. Nisy fotoana ara nisy fivoriana izay efa saika anaovana participation ny taxi brous rehetrarehetra hoe rehefa mandeha ny fanamboaran-dalana dia manana anjara biriky ny taxi brous rehetrarehetra mampiasa n'io lalana io hoe gasoil 20 litres par taxi brous. Dia le izy moa hatreto ara mbola tsy miainga mihitsy le asa mbola tsy midangana ny saran-dalana mitombo ihany koa ny fandaliana samihafa eny an-dalana ho an'ireo mpandeha noho izay fitombon'ny ora izay. Zay dia mpandeha matetika amin'iny fa lalana no tena ratsy mihitsy amin'izao hoe zahay baka Morafiny be zao nandeha talata sabotsy vao tonga aty tena simba tomobile no indroa mifindra tomobile zay simba aby le tomobile dia vao tena nandeha tongotra ny vola andesina bakany tsy ampy satria le frein tomobile miakatra dia nefa le fotoana lany tena lany maro mare dia vao tery tsy ampy vola zany tena lany an-dalana avao ny vola. Misy potaka vao tonga any amin'izay toerana le ka indraindray ampidinina satria ratsy le lalana dia asian'ny chauffeur midina dia mandeha tongotra ianao dia indraindray koa matahotra hoe sao dia sanatria vadika amin'le tena ratsy le lalana. Le fanjakana aloha zany le raha fandinihako azy izy dia miheno fa le manatanteraka le asa ohatry mbola tsy ao mihitsy. Sao efa marindriny ny fotoana anaovana le fifidianana dia manao reo miteny reo hoe projet zao ataontsika aty faritra melaka izao ataontsika aty nefa reo tsy mahefa n'iny rehefa tonga le fotoana eo an'le toerana rehefa tonga eo amin'ny toerana zany reo dia tsy vita le asa. Maro ny fampanantenana en'ireo mpampiasa lalana saingy mijanona ho ambava ihany zany. Taty aoriana nalefa tany an-toerana indray ireo fitaovana ary nanaovana lanonana ofisialy fa hanomboka amin'izay ny fanamboarana saingy tsy izay no zava-nisy fa toa haingo tanàna fotsiny ihany zany ka sy mba mpitoerana. Volam-panjakana volam-bahoaka nefa nolany ny vidianana azy ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray ankizy miisa 10 omaly no fantatra fa namony ainy tao amin'ny komina ambanivohitra namorona distriktan'ny Manakary. Anton'izany fihinanan'izy ireo veoveo manoloana ny morsary any an-toerana taorian'ny fandalovana ireo rivodozan'ny fanesy raha nambaran'ny ponina eo koa ny tsy fisian'ny vokatra fanadadiana entiny Abraham Randriamanana. Miaina anaty tsy fisiana sakafo ankehitriny ireo mponina ao amin'ny komina namorona distriktan'ny Manakary faritra fitovinany. Manoloana izany voatery mihinana ireo zavamaniry hitan'ireo mponina isan'izany ny veoveo. Omaly sabotsy ankizy miisa 5 no namony ainy vokatra izany raha nambaran'ny mponina any an-toerana. Marina izany tsy fantatray makula ofo izany la veoveo zany izy mioka madinika da magnano koragna raha ito magnaninana farany da ny raika skoligny nanany 3 da ny raika tegnategnany nanany 2 da ny raika tagnokiny nanany raiky nisy efatrany nangiringidina izy sy ninakanina da ny zany nilanany karaha filain'olo mahony fa da nahita anazy filain'olo sy zany da nikatra koa zay tegna nanila
faika zany ka tsy raha zavatra en'laina ka ionra nahazo anazy efa trany nangidingidina izy sy nihinana dia efa nivadika isaky ny loha zany dia raha hitako da nomeko anazy tany izany no navoan'io ka tsy raha ino. Ankoatra izay, miteraka tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina ny tsy fisian'ny sakafo raha ny fanazavana. Ny fandalovan'ireo rivo-doza nifanesy tany an-toerana no isan'ny antony mahatonga ny tsy fisian'ny sakafo ao amin'ny commune Morona na eo aza ireo fambolena raha ny anambarany mponina. Etsakilany, tsy ampy hatreto ny fanampiana ara-tsakafo any an-toerana. Ao commune agnelangelan mananjary sy manakara zany misy anay. Zany mba sisy nijerenay taty misy mba hoe mba nisy fagnampena zany. Dia lasa sisy sakafo zany le toerana dia mihinana zavatra sy fihinana zany. Vodivia zao dia efa hohanin'olo zany zao ilaina sarety misy zany. Vodina pikopiko asasitra sy fohanina misy zany. Vakitrano koa isan'andro isan'andro ary matetika zany dia misy olo. Olona maty atoko maro dia misy mifanapatapaka miady sakafo. Basiray aza zay ambadilany basiray. Misy an'ireo mpamavera mananjary aloha nandraindretra dia mba namany. Fa manakara zany ohatrany tsy tabe mijerenay misy zay tamin'ny findanay commune manakara district manakara zany dia ohatrany tsy dia misy miainay loatra. Izy loatra satria fambolena sy dia hoe potika loatra fa mbola sisy vokatra miakatra. Aty manko volagna juin vao mambely vary. Manao antsoava amin'ny tompona andraikitra hijery azy ireo araka izany ny ao amin'ny commune Namorona manoloana ny mosary mianjady amin'izy ireo ankehitriny. Fa raha ny antontanisa mikasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray dia olona miisa 520 no vao marina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny antontanisa nivoaka androany faritra miisa 4 no ahitana tranga Covid-19 raha nitatitra navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Isany amin'izany ny faritra Analamanga miisa 420, Androy 1, Diana 4, Matsiatra Ambony 3, Itasy 1 ary Vakinankaratra Marary miisa 1. Any Toliary kosa indray commune roa ao amin'ny distrikany Betoky no misitraka ny tosikevonsaina izay taterahin'ny Fonds d'intervention pour le développement efa ho enimbolana izay natao izany hanandrainana ny fiainan'ireo olona marefo vokatry ny ahitany tany amin'ny faritra Antsimo andrefana. Fanadidina intiny Bonhomme Élysée. Tokantrano mahery ny 704 ao anatin'ny distrikany Betoky no misitraka ny tohana amin'ny alalan'ny fandaran'asa tosike vonjiaigny izay tanterahiny Fonds d'intervention pour le développement na ny FID. Misandrahaka amina fokotany 3 ao anatin'ny commune roa dia ny commune Beavoa sy commune Marsavoa ireo mpisitraka amin'ny tetikasa ity. Nomena sehatra manokana ireo lehilahy sy vehivavy antitra, vehivavy bevoka, vehivavy mananotena mba hahafahan'izy ireo mihitra sy miarina tao anatin'ny haintany izay namery ny faritra Tsimandrefana nandritra ny taona maro. Io ihany koa ny fiantraikan'ireo rivodoza ny fandimby. Mandrisiny 5 tao hoko mahavakivaky fa io avao mikorezika egna avao magnasy magnavarazy mahita soa tsy mahita dramandry avao koa sosa gny haly gago gny haly tamin'io tamin'ny volatany voalohany vao fiavian'ny tosoko vozia io vao io vao nahazo fiaigna kelikely eo fa tena fa sy nahay saso nahavy napiengany valiko zao hoany ny fisotriana aminazy sy nahatoko mosary lasa nagnanoso be nagnavara saby gn'olo tonga amizay izy niengany mosary. Kerega haiko amin'ny hinany zao mba misy kelikely mba ny haninay fagnapiana zahay efa tsy zanako tsy misy miteza zazy miaraka amiko zaho tsy manambaly trapa avao haniny tsy lay miroro dia sy mifoha noho zahay nanaka zao mba mitay varaka pokiragy mba taonao betraka haninay. Nisy vokany teo amin'ny sy ampiarin'ireo mpahazo tombotsony tohana nomena azy ireo. Tamin'ny taloha moa boniraesy tamin'ny taloha boniraesy 10 aly viliko sakafo 10 aly atoboko eo mba hitalevako fiopia tafara izy nisondro sy 2 aly sy raesy igny dra 9 aly viliko sakafo 9 aly viliko fiopia izy nahazoako amondry misy mandry tany moa. Aly sy raesy takarako androany alaindriky zasy honazy sarako 3 dalao entiko sasampianatsy tilany ampiasako tilany hanako tilany dala toy aviliko hany dia sasany dia aviliko akoho mba saraka arako dia azo aviliko koa lafa i tsy misy kety dala dia aviliko akoho amin'izay dia aviliko tsarama. Auriny dokavatra fohy sika no anaraka ny tantara izay arahina isaky ny alahataka izao eto amin'ny fampalalam-baovao fa eo ihany koa ny ako ny fampisehoana izay notanterahiny ambondrina teto sy analakely androany mandrapitafa vetivety ary.
finday cadeau. Finday cadeau en Pâques. Ararot, fiena ambidy be amin'ny finday tellement Avril Prime. Enfin Prime sy S Prime. Izaranao ireo fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Aza tara, tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop, anjivany lao anao. Tolotra manankeratra amin'ny 17 Avril. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Tavaverina indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny araba tongo kilasy tongo vavy asaina mpanazana hatrany isika rehetra naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anokafantsika indray ary Ankatso sy Ambohidepona vohitra roa hita eny antsinanany renivohitra Antananarivo. Tantara sy zavatra maro samihafa no niseho teny an-toerana mialohan'ny nananganana ny université izay isan'ny manamarika ary afantarany rehetra any Ankatso, antsoina ihany koa hoe Amboditsaina na vohitra ny saina. Dia mikasika izay indray no arahintsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ankatso, toerana nitsanganan'ny université voalohany teto Madagasikara. Vohitra roa no manamarika ny any an-toerana, izay nahatonga ihany koa ny anarana hoe Mialan'Ankatso dia Ambohidepona. Ara-tantara, mpanjaka iray Andrian'Ankatso no monina tao amin'ny vohitra Ankatso tamin'ny taonjato faha 19 sy faha 17. Dia raha ity toerana ity no resahana dia tsy eto amin'ity toerana ity natsoina hoe Ankatso fa ery amin'le vohitra anankiray izay antsoin'olona hoe Bibilava amin'izao le hoe Ankatso tanàna. Tany zany any tena hoe Ankatso talohan'ny taonjato faha 19 anohan'ny taonjato faha 19 faha 17 dia anisan'ny toerana fivezivezen'ireo vasimba teto satria ireo vasimba izay nipetraka tao Ankatso izay misy mpanjaka malaza antsoina hoe Andrian'Ankatso. Ary rehefa tonga tamin'ny andron'Ampoinimerina tany amin'ny faramparany taonjato faha 17 dia lasa toerana fiandrasan'omby ny mpanjaka ny ary amin'ny faritra Ankatso ery ireo omby vola vitan'ny mpanjaka Andron'Ampoinimerina zany. Fa rehefa tonga tamin'ny taonjato faha 17 nanomboka tamin'ny fanjakan'ny Radama voalohany dia natao toerana fanaovana fanazarantena ho an'ny tafika zany tety. Nandritra ny vampitona ny fanjanahantany no nitsangana teny an-toerana ny fianarana ambaratonga ambony voalohany mikasika ny fampiofanana amin'ny lalàna. Ny taona 1977 no nivadika ho Université de Madagascar ireo lalam-piofanana miisa 3 nitsangana teny an-toerana rehefa nahazo ny fahaleovanteny Madagasikara. Nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny Université de Madagascar izay isan'ireo fampianarana ambaratonga ambony mendrika etaty Afrika tamin'izany fotoana. Rehefa tonga ny fanjanahantany dia tany amin'ny taona 1970 dia nanomboka nasian'le fampiofanana azahoana diplômana licence momba ny droit momba ny lalàna zany. Dia taty aoriana tamin'ny taona 1970 dia nanomboka nisy an'le Institut de hautes études en droit ary taty amin'ny taona 1970 sy 1970 dia nisan'ny école des lettres natambatra natao ohatran'ny hoe fusion zany ireo institut zay voatanisa tetsy aloha rehetra dia lasa nitsangana tamin'izay fotoana izay ilay antsoina hoe Université de Madagascar izay teo ambany fiahiny Fondation Charles de Gaulle ary izay anarana Université de Madagascar zay dia nentina traty amin'ny taona taty tamin'ny taona 20 taty zany. Isan'ny manamarika ny fiovana teo amin'ny fampianarana teny amin'ny anjerimanontolo nitolona tamin'ny 1770 izay nandraisan'ireo mpianatra mpitsabo anjara tamin'ny fanovana ny rafitra teny an-toerana. Taorian'izay mitombo ireo mpampianatra malagasy, niova ihany koa ny rafim-pampianarana. Ny taona 1770 nandritra ny Repoblika faharoa
Ny zakatena ireo CUG na ireo centre universitaire interrégional ny taona 2027 no nivadika ho université an'Antananarivo ny teny Ankatso. Ilaina ny fampiarana ny teknika mpambolena miaro ny tany sy ny tontolo iainana eto Madagasikara na ny antsoina hoe agroécologique. Malalaka ny velaran-tany ahafahana miroso amin'ny vary an-tanety hisorohana ny fampiasana ny zezika simika raha ny fanadihadiana tamina ivon-toeram-pikarohana manao fikarohana mikasika ny fambolena. Fanadihadiana. Nahitana fiakaram-bidy ny akamaroana ireo legioma maro samihafa tonga eto andrenivohitra tao anatin'ny herinandro maro. Santiona ny tongolo izay tafiakatra 4,000 ariary ny kilao. Izany antony io ny fampiasana zezika simika izay tsy mitsahatra miakabidy amin'izao fotoana. Araka ny fanadihadiana, azo atao ny miroso amin'ny fambolena 100% tsy misy zezika simika, toy ny fampiasana zezika avy amin'ny fiompiana sy ireo zezika compost. Ity teknika ity izay miaro ny tany sy ny tontolo iainana. Dia ny fomba zany dia fampiasana ny zezika izay azony vokarina ary hatsaraina. Takizay koa fampiasana an'ireo produits naturels izay efa ela be mihitsy nanaovana fikarohana momba izany fa mitandra amin'izay dia izay daholo nataon'ny olona hoe zezika organique izay pahidrana tsaraina zany miampilatsina hoe lombricompost. Io dia zezika avy amin'ny kankana izy io misy teknika fagnamboarana azy ary tena tsara mihitsy efficace. Dia ny le atao hoe biopesticide zany misy karazana zava-maniry izay ampiasaina atao anatin'le compost liquide iarovana an'le voly. Ilaina amin'ny fanamafisana ny fampiofanana ireo tantsaha. Ireto farany izay maika amin'ny fampiakarana ny vokatra ary tsy mahafantatra ny voka-dratsy. Lahara-pahamehana amin'ny firosoana amin'ny fambolena an-tanety ho fiarovana ny tany sy ny tontolo iainana. Zarara misy 20% ireo ala mandrakotra ny Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Ka ny tanyntsika moa efa tena simba tanteraka. Ny zava-misy manko hatramin'izay zany tsika raha namboly ny tantsaha dia sika hoe entiny tanimbary no mamboly. Amin'izao fotoana izao dia tsy ampy intsony io. Tombo be ny mponina raha jerenareo ny recensement général de la population efa tena mitombo be ny mponina tsy ampy intsony zany dia tsy mety miakatra ny tanety. Dia raha vao mamaky ny tanety nefa ka tsy mampiasa le teknika fiarovana ny tany dia potika indray ny anina amin'ny tany izay kaondrika izay zao ny zava-misy. Ankoatran'izay efa tapitra misy ny aro eto amintsika. Avril hoe ny vokatra azo avy amin'ireo zezika tsy misy simika. Ny any amin'ny faritra no mora ampiarana izany raha ny fanazavan'ny ivon-toerana GSTM izay manao fikarohana mikasika ny fambolena. Tsy aivina, teknika mpambolena nampiasaina taorian'ny ady lehibe antsoina hoe révolution verte ny fambolena amin'ny alalan'ny zezika simika ahafahana mamokatra aingana ireo tany simban'ny ady. Teknika izay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny toetany eto Madagasikara. Fatome fiolona androany tetsy amin'ny arabe ny fahaleovantena Analakely nandritra ny fampisehoana arabe no tanterahiny tarika ambondrina. Fampisehoana namaranana ny sy ny saorana ireo mpankafy taorian'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny sy ny tarika. Tanjon'ny hetsika ihany koa ny fanampiana ireo ankizy malagasy hiditra an-tsekoly amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo kit scolaire. Ankoatra izay ny lamina tamin'ny ankapobeny fifamezivezen'ny fiara sy ny fitondrana ny filaminana teny an-toerana. Andeha raha itsika ato anatin'ity sary manaraka reto ny mikasika izay.
dia izay ihany koa no entintsika hijery ny maresaka any ivelany anatin'ny savorivory tanteraka ny any Soudan amin'izao fotoana manoloana ny fifandonan'ny miaramila sy ny milisy avy amin'ny FCR mitaky ny hitantanana ny lapam-panjakana sy ny seranam-piaramanidina any an-toerana mihoatra ny 50 ireo sivilina moa ny ainy hatramin'ny androany ary anetsiny ireo maratra mavokatra izay fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Sivily miisa 50 farafakely no namony ainy ary manodidina ny 900 ireo naratra tany Soudan vokatry ny fifandonana ny miaramila sy ny milisy FSR na Force Soutien Rapide tany antoerana. Roa andro androany no nisin'ity fifandonana ity ao amin'ny renivohitry Soudan. Raha fifampitifirana tsotra no nisy omaly efa tonga hatramin'ny fampiasana fiaramanidina ireo avy amin'ny FSR androany. Izy ireo izay mitaky ny fitantanana ny seranam-piaramanidina sy ny lapam-panjakana. Jeneraly roa samihafa no tomponantoka amin'ity fifandonana ity raha ny fanazavana. Efa mihitatra amin'ny faritra maro ao Soudan ity fifandonana ity amin'izao fotoana na eo aza ny fiantsoan'ny firenena mikambana, ny firaisamben'ny Afrika ary Etats-Unis ny amin'ny ampitsarana tsy misy atakandro ny ady sy ny herisetra raha toka milaza ny hanao fanelanelanana i Egypte. Ireo nitarika ny ady ankilan'ny laza ny tsy ampitsaratra ny fifandonana raha tsy mahazo ny fandresena. Dia izay ihany koa no mamarana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ity alina ity azadino. Mbola rainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana alalino izay hitondrany Henri Florian ny mikasika ny fomban'ireo silamo mandritra ny volana Ramadano. Mametraka ny veloma mandrapitafa amin'andray ary ny tenako amin'ny androany. Veloma tompoko. Plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsulu arrive. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.